Lafomba voafa tanteraka kosa indray sy nitondra fanakianana mafy eo anatrehan'ireo fanasoketana azy an-gazety Andriamatoa Ramilson Guillaume Pandaray iray eo amin'ny sehatra famatsiana ireo kojakoja ilaina amin'ny herinaratra tamin'ity androandroany ity tena no namoaka izay fanio-kevitra izay tsy ny ambamba fa dia napiakatra andraraha eo anivon'ny fitsarana ihany koa ity farany. Tamin'ny alalan'ny fiona tamin'ny pampalala vaovao dia nitondra fanazavana makasika ny famoahana an-gazety momba azy ny farany herinandro teo Andriamatoa Ramilson Guillaume Pandaray eo amin'ny sehatra famatsiana ireo kojakoja ilaina amin'ny famatsiana herinaratra. Nitondra fanazavana ny vaovao an-gazety makasika ny filazana fananao asa fisolokiana ny tenany. Nazavainy fa io raharaha io izay niseho tamin'ny taona 2024 izay nisy ny fiara-miasa teo aminy sy ny vehivavy Pandaray iray dia efa naravina tamin'ny alalan'ny fifampirarahana ara-piralahiana. Azo fitinina kely izy voalohany moa zany vao nitranga le raharaha dia fantatra fa le raharaha niarahana tamin'ny ramatoa Sylvie Rakotomizao Sylvie dia nampandrenesiny izy ary nalefa mail tany aminazy le gazety nalefa ny la vérité taty dia namaly izy ary gaga fa misy zavatra ohatran'iny dia namaly izy dia namaly amin'ny alalan'ny mail hoe efa vita ny raharahanay amin'ny Ramilson Guillaume Laurent fa vita tamin'ny rotaona lasy. Nanapa-kevitra nitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana moa ny tenany ka milatsina izao no ampanatsoana sy atao fanadihadiana ireo olona inona ho voaroy amin'ity raharaha ity.